Mbola hijanona ao anatin'ny sehatra politika hatrany isika mahatsapa ny fiarahamonina sivily mijoro amin'ny fanarenam-pirenena fa ataon'ny mpitondra ny fandimby ankilabao ny fokon'olona antony izay niantsona izy ireo moa ny candidat roa dia ny docteur Jean-Louis Robinson sy Andriamatoa Rajaonarimampianina na ny solotenan'izy ireo ahafahan'ny fiarahamonina sivily mampita ny etaeta ny fokon'olona. Ny fokon'olona mifototra hijoroan'ny firenena ho ny fiarahamonina sivily mijoro amin'ny fanarenam-pirenena izay vondrona ny Oscar, ny tafy miahavo, ny fanonga, fifamora ary ny zokrima. Raha ny tokony izy dia izy no iangan'ny vinam-pampandrosoana rehetra ka ny fanohitra an'izany ny zava-nisy teto amintsika hoy Ramatoa Rakotomalala Miray, mpitarika ny Oscar. Saingy ny ainga avy any ambony hatrany mantsy ny vina rehetra hany ka tsy nitondra soa amin'ny firenena. Izany hoe mahatsapa izay fa ny fokon'olona no fototra tokony hijoroany ny firenena. Nefa hatreto ny fokon'olona dia lasa ohatran'ny fitaovana fotsiny ihany rehefa tonga ny fifidianana. Eto izany izay dia te hifampientanana amin'ny mpitondra na izy na iza tonga eo fa tsy maintsy mandeha any amin'ny tena fampandrosoantsika ary ny fokon'olona dia ho maillon na tena hoe zavatra anankiray adehanana iaingana amin'ny fampandrosoana. Ny famadika izany hoe ho anay fokon'olona ny vina dia miainga avy aty amin'ny fokon'olona. Izahay zany no hanome azy anireo vina ireo ho tanterahany hoe sakanareo ve ireo reto ny zavatra takinay fa tsy izy no hanome anay an'ilay vina fa izay filan'ny vahoaka zany ary izay indrindra no hitadiavan'ny fokon'olona filoha vanona sy vonona iaino sy anatanteraka ny filany fa tsy hoe miainga avy any ambony intsony zany le izy fa miainga avy aty fotony. Ny candidat docteur Jean-Louis Robinson na tonga solotena tao amin'ity hetsika antanterahany fiarahamonina sivily mijoro amin'ny fanarenam-pirenena teto amin'ny hôtel Carlton androany ity. Raha ampitso kosa dia ny candidat ho solombavam-bahoaka no hanaovan'ny fiarahamonina sivily mijoro amin'ny fanarenam-pirenena fanairana sy tatitra momba ny etaeta amin'ny fokon'olona etsy amin'ny esplanade Analakely no hanaovan'izy ireo izany.